lay tompony aina, lay tompony fahefana, lay tompony tantara-piainantsika ny hombanareo mandrakariva mba ahafahana mandray zao afatra. Raha vao isao isika no niaona tamin'ity taona ity dia afatra taom-baovao anao zany ity. Jaona toko 12 ny andiny ny fahenina amby efapolo. Izaho tonga amin'izao tontolo izao i Jesosy. Ho fanazavana mba tsy toetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Ny tompo dia tena resy lahatra ny fanampianatra fa ny olona dia ratsy. L'homme est foncièrement mauvais. Rehefa nanambara ny fitiavan'Andriamanitra izy indray andro, haina rehetrajery zany texte zany. Jaona toko 7:1-12 izy tsy hay an'izany, tsy atao tsy anjery fa toy izy io. Aleo ny olona ny maizina toy izay ny mazava satria ratsy ny asany. Tena safidy zany, aleo ny olona mitoetra ao maizina. Jesosy fanteny izany tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana fa ny olona misafidy hitoetra izy ao maizina. Dia tokony hampieritreritra ny olona zany. Aiza zao, aiza ny misy anao. Jesosy tonga ho fanazavana, noraisinao ve io Jesosy io? Ka raha noraisinao io dia mazava be. Voalaza ny soratra masina hoe tonga ny mazava mba hanaisitra ny aizina. Voaroka ny aizina raha vao tonga ao Jesosy, raha vao raisinao Jesosy. Fa matoy ianao mitoetra ao maizina dia satria tsy miraisinao izy. Ary io fanontaniako taminao tamin'ny 1 Desambra teo. Da fianjanako tany an-trano izy rehefa avy teo hoe ahoana tsara olo dada rehefa anontanianao inona ny mbola tsy maintsy lazaiko aminao, inona ny mbola tsy maintsy toriko aminao, sa inona ny fanazavana tsy maintsy ataoko aminao mba ho tafahoana amin'ny Jesosy Kristy ianao amin'ny fiainanao. Raha ty amin'ity Jaona toko 12 zany dia mba hanino, mba hialan'ny aizina, mba hialanao ao amin'ny maizina hitoeranao io. Inona ty maizina hitoerana? Pastery ty koa tsiny be dia be ko tio isao io filipiro ny jiro aonao mitoetra ny maizina. Amisy olona na inona lazainao, na inona ampianarinao, na inona torinao, izy efa nanao safidy hijanona hitoetra ao maizina. Itsaroko eto ny teny tompondray andro rehefa tena mafy be nataon'ny olona dia ny teny tahaka izao dia hoe halany foana aho. Inona tsy nataon'i Jesosy tao am-piarahamoniny jiosy tao? Zay maty natsangany, zay boka ny dioviny, zay malemy natsangany, inona tsy nataon'i Jesosy? Nona firy ny olona tsy nihinan-kany omeny ihany. Inona tsy nataon'i Jesosy? Halany foana aho hoy ny tompo. Aleon'ny olona mitoetra ao amin'ny maizina. Ary tiany fahaisan-davitra rehefa namaky tsara ny soratra masina zany anao ny toroteny fokely
ataoko aminao ty hoe tsy mbola toriteny fokely ohatry tia iaho vokatsiko io 15 minutes ihany toriteniko io na inona ampilazain'Andriamanitra ny mpaminanitra zay hoe miaty eo milaza hoe tsy ailazainy Jehova dia tsy afenoko anareo nanao zany taminao aho na inona ho lazain'Andriamanitra amin'ny olona izy tena niany no afaka manovany safidy tsisy manery ianao mihitsy za tsy afaka hiazonao vozona akanjonao hoe oraminy tia mba miovamo zay tsy afaka manao zany e mainka fa Andriamanitra tsy hanao zany ianao izy mametraka malalaka isafidiananao izy hoe fidinareo anio ary zay otomponareo raha hito amin'izao toko 12 fidinareo anio ary zay hitoeranareo hitoetra ho maizina ve sa hiala tao ifindra hiala tao safidy io ary efa namaky soratra masina marina zany io jao toko voalohany io amty filazantsara ty any amin'ny toko voalohany hainareo tsy anjery koa ny 12 ary zay rehetra ampitoboky kely ny anazavako azy fanazavana fa tsy mampitombo soratra masina koa hoe aza rehetra nisy afidy ny andray azy zay mino aho ny tompo dia tsy mitoetra ao ny maizina dia azo tanysaina daholo ny ataonao ao anatin'ny maizina io misy some fanomezana ataon'ny taolo zay hoe aza manao banga miome amin'ny alina azo mikizy ve zany banga miomehy amin'ny alina no zany atao zany mba tsisy mahita izy eo dia mpamanaraotra miome fa mibanga tsisy ninona tsy lasa dolo mpanofa trano rehetra tao misy olona tahaka zany ao amaizinao izy dia manararaotra manao ny ataony ao halany foana aho eny tompo Matthieu toko 10 mbasika tamin'ny sitrapon'Andriamanitra teo ary amin'ny andininy ambany ary hoe zay mandray ahy dia mandray anareo zay mandray anareo dia mandray ahy hoy Jesosy izao lazaiko tamin'ny 30 Desambra vitsivitsy any tonga teo tamin'izay nanao fety taolinareo a tsara tsodrano vita fety taolinareo fa zahay vitsivitsy ny tonga teto dia so miteliko ary nanaitra za teny azy ary taitra gaga hoe haizany tokoa izy io nataoko fanoharana nylazako azy raha nanao ny faha-telopolo amby zato taona ny fiangonana sika nanao ny faha-efapolo amby zato taona ny fiangonana sika sokafana tamin'ny dady anankiray tiatrezeo no takelaka mipetraka midindriny reny hoe tamin'izao zo sokafana zao zo votokanana fa tsisy mitabataba natao teotolo miasa fitaina miasa vita am'izay dia ndao ary tokanana am'izay votoana telopona efataona votokanana tsisy mitabataba
fa rehefa nataony fa 5 taona ny fahafolo taona moa fa 5 taona fa 20 taona tsy tarisaina tso ambara taony fa 5 taona sokafana 4 oktobra tsy maintsy mikatony io 30 oktobra amin'ny taona manaraka zay aorinan'izay ohatran'ireny hoe antany amin'ny fambolem-bary tany zay akatona ny vaniny mpamboly maheno zany misy vy be zay dinina ela tiso raha mandeha tsony na goty ahy tsisy afaka mivoaka tsony ny rano fatoka tanteraka teny baisika tena ny baisika tahaka ny lazany tompo azy tamiko hoe ho alan'izao tozoanareo satria zaho efa halany taloha anareo ho Jeso ary dia lasa nanaisitra nilay vesatra tao am-poto ny fahafantarako an'izany marina zany Jeso ara moa nataony an'izany za inona ny mba nataoko teo inona tsy nataony Jeso hoan'ny olo reny nataony taminy fa mampiavy za inona moa dia raha sanatry zany fijoroko zany no hitoeranao any amin'ny maizina fankalana fialonana fitenenandratsy maizina ke zany matoa zany tsy ataonao io mason'olo eo any mitakotapona any any amin'ny maizina zany na ny anambara azy atao amin'ny altara atao raha tsy sanao atao hoe tao fa omeko micro io dia lazao eo fankalanao tsy sanao an'izany no fa any ambadika any sanao lazay zany satria any no maizina hitoeranao misy afidy mijanonao ianao taok'izay zaho tonga eto amin'izao tontolo zao i Jeso ho fahazavana hoan'ny olona rehetra mba tsy hitoetra amin'ny maizina zay mino ahy dia zao toetra amin'izany ary ny finonao ny tompo aizy ianao zao raha sanatria misy alokaloky ny aizina tahaka izany ianao ponao zao tsika miresaka zao fa tsy hoe rapitso tsy hoe amin'ny fotoana zao tsika miresaka zao fotoana zao anaonao safidy tompo esoza ny aizina manakona ny foko saiko fanahatro zany fa tsy misy olona mitoetra ao amin'ny maizina hiditra ny fanjakan'Andriamanitra vakina ny andiny farany amin'ny olo jana toko faharoaminy folo vakitsika io ary fantatry fa fiainana mandrakizay miditiny hoy Jeso ny tian'Andriamanitra nananao ny tian'Andriamanitra hitoeranao ao amin'ny mazava hisafidiananao mba akanesanao hitoeranao io hifankatiavantsika hifanasoavantsika iarahantsika mifaly amin'ny fanompona ny hiazakazatsika fa ho avy ny fahadimapolo amin'izao taona amin'ny fiangonana ao anatin'ilay mazava hitarian'ny tompo antsika fiainana mandrakizay ny tian'Andriamanitra omenanao iala tao amin'io aizinao ianao dia mankanesa hoy Jeso eo amin'ilay tena mazava hanazava ny fonao sy ny sainao ahafahantsika mahefa izay sitrak'Andriamanitra amin'izao ankalazantsika azy zao 50 taona ny jiro ty fiangonana ty tianao zava-dehibe ho an'ny tompo sika ka mety ezy ianao hisafidy ny hiala tao amin'io aizina hitoeranao io mba hampahazavany tompo anao ka nomezany ianao fiainana manak'izay ary efa anao zay sitrak'Andriamanitra efa anomezany fotoana hisafidiananao anio voninahitry ny tompo amen